I Comores, Mayotte, La Réunion, Maurice, Seychelles ary Madagascar no miray vondrona ao anatiny AVCOI anany Association des villes et collectivités de l'océan Indien. Isan-taona dia misy hatrany ny fionam-be iraisan'ireo mpitantana ny tanàna eo anivon'ny firenena avy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Tamin'ity taona ity dia i Madagasikara no nandray izany. Zava-dehibe ny fisian'ny fionan'ireo mpitantana ny tanàna dia ahafahana mifampizara hatraikefa, ijerevana ny olana miaraka eo anivon'ny tanàna ary indrindra hitadiavana ny vahaolana iraisana hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ary Lalina Ramanatsoa. Ny antony fivoriana fionana dia hijerevana miaraka inona ireo olana sedrain'ny tanàna eto amin'ny nosy indiana, inona koa ny vahaolana iraisana entina eo amin'ny sehatra ny fitondram-panjakana ny firenena tsirairay fa eto amin'ny nosy indiana ary koa eo anivon'ny international. Vao nisy fivoriana natao tsy ela izay tao Afrique du Sud izay niraisany ben'ny tanàna rehetra afrikana ary vao tamin'ny herinandro ny fivoriam-be ny ben'ny tanàna maneran-tany. Ny fitondram-panjakana rehetra dia matsapa fa ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny mpitondra ny tanàna sy ny fisian'ny fitsinjaram-pahefana eny fotona. Ka ao anatin'izao 3 andro isian'ny fionana izao dia isan'ny fehi-kevitra iraisan'ireo mpitantana ny tanàna avy aty amin'ny nosy ranomasimbe indianina izay entina mandritra ny fionan'ny G20 izay atao ho an'i Johannesburg ny volana Oktobra ho avy izao sy eo anivon'ny COP 30 momba ny fiovaovan'ny toetrandro izay atao ny volana Novambra ho avy izao. Ny fitondram-panjakana amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao fa tsara ary ilaina ny miara-miasa amin'ny mpitondra ny tanàna sy ny fisian'ny fitsinjaram-pahefana mba hisian'ny fampandrosoana tena izy maharitra ary tonga eny anivon'ny. Ity fivoriana ity zany dia hitondran'ireo ben'ny tanàna eto anivon'ny Oceana Indiana feo iray ihany ny amin'ny vahaolana izay aroso ho an'ny nosy indiana. Mba tsy ny hafa no hiteny alaplasinay fa mba tena izahay miaraka amin'ny kondo ary mandroso vahaolana entina eo anivon'ny fitondram-panjakana ny firenena eto amin'ny nosy indiana fa indrindra hoentina any amin'ny COP 30 izay ho tanterahana amin'ny volana Novambra momba ny fiovan'ny toetrandro ary hoentina koa any amin'ny G20 any a Johannesburg amin'ny volana Oktobra ny feon'ny nosy indiana eo anivon'ny fampandrosoana ny tanàna. Efa betsaka ny ezaka atao amin'ny fampiroboroboana ny sihatry ny fizantany eto Madagasikara ka ny fandraisana ny fionam-ben'ireo mpitantana ny tanàna sy vondrom-piarahamonina avy eto amin'ny firenena ny ranomasimbe indianina izao dia anisany hetsika iray mampafantatra ny firenena malagasy noho ny fahatongavan'ireo délégationna maro avy aty amin'ny nosy rahavavy. Antenaina fa ampiakatra ny tany mpizahan-tany ihany koa ity fionam-be ity raha ny fanazavan'ny ramatoa minisitra sy ny fizahantany. Ary tena ilaina zany zany intégration régionale zany amin'ireo nosy ireo efa besaka ny ezaka efa misy amin'ireo nosy ireo raha tsy ilazatsika ny reto fifandraisany tanàna lehibe eto amin'ny Oceana Indien. Ao ihany koa ny anay ato amin'ny sihatry ny fizahantany zao dia misy ny île Vany izay iaraha ny firenena nosy ato amin'ny Indian Ocean miaraka manao fampahafantarana ny sihatry ny fizahantany eran'izao tontolo izao. Zava-dehibe ho anay any Madagasikara koa ny fahatongavan'ny reto ben'ny tanàna 520 sy ny délégationna miaraka aminy satria anisany fampahafantarantsika any Madagasikara. Tato ato tsika dia isan-kerinandro mandray vahiny foana eto Madagasikara ary anisany koa ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany ny tourisme business na ny maisa izay hoe sariatsika mandrakariva fivoriana aty a Madagasikara mba hiresaka ny Madagasikara mandrakariva zany eo amin'ny sehatra international ary azontsika ihany koa tombosoa raha toe-karena satria reto olona reto dia mipetraka amin'ny hôtel amin'ny lehibe
misakafo eto amintsika manjifa fiara manjifa zavatra maro dia tena hoe mitondra tombosoa ho an'ny firenena. Ankoatran'ireo délégation avy amin'ny firenena nosy rahavavy ireo dia anisany nasaina manokana tamin'izao fihaonana izao ihany koa ireo fikambanany ben'ny tanàna avy amin'ny tanàn-dehibe misy avita ambin'ny folo ary teo ihany koa ireo solitenany ben'ny tanàna avy eto Antananarivo. Ito volana aty aoriana nitantanany délégationna manokana misanany tanàna sy ny commune tamin'ny tanàna Nantsiranana Andriamatoa Tina Edmond dia ainga avao amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna no ny masoa ny PDS ny tanàna Nantsiranana. Natao ho vaindondra rano ny fametrana ny fahadiovan'ny tanàna izay manome endrika ny tanàna Nantsiranana. Naloto ny tanàna teo aloha ka nanao ezaka ny tompon'andraikitra mba hahatonga Nantsiranana ho tanàna madio sy milamina. Isan'ireo commune laharana amin'ny fahadiovan'ny tanàna mantsy ny tanàna Nantsiranana amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana. Ny fanadiovana ny tanàna izay tena naloto tanatin'ny fotoana lavabe dia niezaka izay tao anatin'ny ray volana namerina ny fahadiovan'ny tanàna Nantsiranana. Amin'izao tsika miteny zao zany tsy tena hoe tena madio tanteraka fa tena madio ny tanàna Nantsiranana. Profon'izay tamin'ny concours tamin'ny tanàna madio dia anisany tamin'ny vote public zany nahazo ny laharana fahatelo provisoirement zany commune Nantsiranana na dia kelikely population zany satria vote ny resana nefa mbola tafiditra fahatelo zany izay no ezaka nataony rehetrarehetra tao Nantsiranana ny mpiasa ny any amin'ny collectivité région ny any amin'ny STD rehetrarehetra zany nanao izay ezaka faran'izay mafy nanavaozana ny fahadiovana sy ny embellissement ny tanàna Nantsiranana. Dia ny tanjona ho an'ny tanàna Nantsiranana dia ny tanàna madio milamina. No efaina avokoa ireo tambi-karama ny mpiasa ny commune izay tsy voahefa rehetra araka ny ezaka natao. Isan'ny olana ny anjady tamin'ireo mpiasa mantsy ny fisitrahana ara-dalàna ny karamany teo aloha raha ny fanazavana nentin'ny délégationna manokana ny tanàna Nantsiranana hatrany. Marina ny voalazanao hoe nanomboka ny tanàna ny tanàna nanomboka tamin'ny février 2025 zany dia nitondra ainga avao zany tao amin'ny commune be Nantsiranana ny tenanay. Natomboka tamin'ny fandoavana ny karama izay tsy voaloha efa lasa 3 volana naloha tamin'ny mois de mars voalohany ray mandeha zany zareo tany mois de mars mandeha ny volana roa voalohany dia nanaraka ny volana faharoa zany hoe ny karama mpiasa zany amin'izao efa mijota tsara ary tsy tara mihitsy raha tsy hoe angamba misy défaillance any amin'ny sehatra hafa any fa raha ao anatin'ny commune zany mandeha tsara ny karama mpiasa. Isan'ireo commune misy sitraka foto-drafitrasa maro ihany koa ny tanàna Nantsiranana indrindra nandritsy ny filakevitry ny minisitra izay notanterahiny atao Anosy. Nankatoavina ny firosoana amin'ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa samihafa ireo raha araka ny fanazavana nentin'ny be ny tanàna trano. Isaorako eto koa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny premier ministre fa tany amin'ny conseil des ministres tany Anosy nahazo ny PADEV 2 zany zay zany hoe PADEV 1 efa vita moa zany fa ny bazary sy ny tany izay sokafana tsoatsy koa ny bazary dia ny PADEV 2 misy lalana maromaro izay amboarina ka zay rehetra zay zany natao noho ny asan'Andriamanitra noho koa zany ny asan'ny tsirairay ary indrindra fa ny fitondram-panjakana ka hiezaka izay ary hitazona izay fahadiovan'ny tanàna zay ao Antsiranana. Manana tombony ary efa mifamatotra mihitsy amin'ireo nosy rahavavy indrindra fa i Comore sy Mayotte ny faritra Mahajanga ny commune Renivohitra Mahajanga manana tombony ary miavaka manokana araka izany ity commune ity amin'ny fifandraisana amin'ireo tanan-dehibe manodidina ireo. Maro ireo teratany avy amin'ireo nosy rahavavy ireo no mila ravinahitra ao Mahajanga sy ireo malagasy avy ao Mahajanga mitady ravinahitra any amin'ireo nosy rahavavy ireo. Tsy maintsy fifandraisana sy fifampizarana traikefa amin'ireo firenena rahavavy no ahafahana mampandroso ary mametraka ny fampandrosoana tia napetraka eto Madagasikara ho ny ben'ny tanàna ny Renivohitra Mahajanga androany. Tombony manokana araka izany ny fisian'ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo Renivohitra paritany sy commune ahafahana mitondra fampandrosoana amin'ny alalan'ny fivoriam-be iraisan'ireo commune eto amin'ny ranomasimbe indiana izay ahitana nosy miisa 9 La Réunion, Comore, Seychelles, Mayotte, Maurice ary Madagasikara. Tsy miainga fotsiny ihany avy amin'ny fanjakana foibe ny fampandrosoana ho ny ben'ny tanàna ao anatin'ny commune Renivohitra Mahajanga fa miaingana amin'ireo vondrom-bahoaka paritra eny fotony izay mahita ny olana eny fotony. Ny fampandrosoana izay hoentin'ny filoham-pirenena
ny fampandrosoana izay hoentin'ireo gouvernementa Madagasikara dia tsy maintsy misy fifandraisana foana fizarana traikefa amin'ireo nosy hafa manodidina. Ny fampandrosoana tsy miainga avy any amin'ny fanjakana foibe fa miainga avy any amin'ny vondrom-bahoaka paritra. Ary ny mahazava-dehibe ny fivoriana tahaka izao dia ny fanomezana asiny sy lanjany ny vondrom-bahoaka paritra. Ny olana rehetrarehetra dia izahay maire no mahita azy. Ny vahaolana rehetrarehetra ihany koa dia izahay maire no mahita azy. Ary inoana fa raha misy fivoriana matetika tahaka izao dia ahafanay mitondra hevitra amin'ireo bailleurs de fonds mahazatra hoe ampio mivantana ihany koa izay vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mba ahafanay mandroso bebe kokoa eo amin'ny fampandrosoana. Amin'izao vanim-potoam-pialan-tsasatra izao kosa nefa dia mipetraka ho isan'ireo tanàna misintona mpiala sasatra maro hatrany ny tanànan'ny Mahajanga. Manoloana izany dia manao ezaka hatrany ny commune taria ny ben'ny tanàna amin'ny fikaroana ny fomba entina hanatsarana ny tanàna eo amin'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara miantoka raha ny fanazavana hatrany. Dia tanàna tiany rehetrarehetra andianana ary miezaka hatrany ny hanatsara ny tanàna. Raha makany Mahajanga ianao zao dia tsy mitovy amin'ny ankanesanao tany fito volana lasa. Tena niova tanteraka ny tanàna, ny tsara ny tanàna ary ny tombony ho an'ny ben'ny tanàna amin'ny Mahajanga amin'izao dia ny fahaizany miara-miasa amin'ny partenaire rehetrarehetra. Hatramin'izao izahay dia mbola tsy namoaka vola ny commune hanatsarana ny tanàna. Fa ireo partenaire rehetrarehetra na karana io na vazaha ireo hotely ngeza be rehetrarehetra ny collectivité ny fiara-miasa amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana avy any ivelany manana tombony ihany koa izay satria miara-miasa be dia be amin'ny région d'Alsace. Ireny rehetrarehetra dia ny tany ireny rehetrarehetra hitondra soa tanàna Mahajanga ary rehefa makarina ireo ny vokatra tsara izany fiara-miasa amin'ny partenaire rehetrarehetra. Isan'ireo tonga mandray anjara mandritra ny fivoriam-be iraisan'ny commune eto amin'ny ranomasimbe indianina izay tanterahina mandritra ny 3 andro etsy ivandro moa ny ben'ny tanàna ny renivohitra Mahajanga.